Finaritra indray mifankahita amintsika ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka any am-pontsika tsiraray rehetra any. Ny afatra fohy ho ampitaina amintsika ato anatin'ity horonan-tsary ity dia araka ilay voasoratra ao amin'ny Galatiana voalohany toko 10 andininy soratra masina efa diso haitsika rehetra izy ity fa manao rapelina amintsika ny fanamasina an'io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ankehitriny olona va no ilako fity sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia mpanompony raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompony Kristy. Amen. Be da be mihitsy ravana ny mpino tafalatsaka ao anatin'io zavatra andraran'ny soratra masina araka ny voasoratra ato amin'ny Galatiana ity. Be da be ny mpino no mila ranondranony à gauche à droite. Ny zavatra tokony ho fantatsika dia tsy misy sentiment, tsy mila pitié, tsy mila émotion ny fanatanterahana ny soratra masina. Tsy mpino ihany ny tratran'izany fa hatramina mpitondra fivavahana pastora sy ireo mpikirakira ny asan'Andriamanitra rehetra. Ny anton'izay dia possible hoe mafy be ilay pression eo amin'ny fiainana andavanandro. Mety ho lafiny ara-boly izay, mety ho lafiny ara-tsaranga izay, mety ho lafiny velatra be hoe ara-tsosialy na nohon'ny tsindry isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina. Fa anio dia manao rapelina amintsika ny soratra masina hoe raha mbola mila sitraka amin'olona isika dia tsy mpanompony Kristy. Fehiny rehefa manambara ny soratra masina isika dia aoka hifanaraka foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy adaptentsika amin'ny environnement iainantsika na adaptentsika amin'ny condition manepotra sy manakenda antsika. Averiko tsara hoe aoka izay tena apetrak'Andriamanitra ao am-pontsika araka ny fitarihan'ny fanamasina ny an'Andriamanitra foana no apetrakitsika aloha fa tsy adaptentsika amin'ny condition sy ny environnement iainantsika sy manepotra antsika, manodidina antsika, manahirana antsika ny herin'ny filazantsara. Zay ny fanambaran'ny Paoly hoe raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompony Kristy. Alao hery ary anio, mpanompony Kristy ianao, aza mila sitraka amin'olona zany mihitsy fa tsy mila sentiment, tsy mila pitié ny soratra masina. Mirary soantsika rehetra tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko.